c'est une école spécialisée pour les sourds et malentendants, ici aux alentours de Thomas. C'est une école du niveau primaire. Il y a la classe préscolaire, le niveau primaire. Et après le niveau primaire, ces jeunes-là, ils voudraient continuer en cette classe qu'on appelle classe pré-professionnelle pour apprendre un peu le métier. Isika rehetra misaotranao izay ry tompo fa nahazo ity andro lehibe ity izay ahatsiarovana indrindra ny latsahan'ny fanahy masina taminay dia mangataka aminao izahay araka izany ny mba hiasanja amin'ny fanahy masina izany mandrakariva amponay mba hampiray anay sy hanoranay ny lalana izay alehanay voninahitra anao izany ry Andriamanitra eo aminaran'i Jesosy amen. Risiko lady malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra rentsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Ny ten'Andriamanitra voalahatra ho toriana amin'izao alahadin'ny Pentekosta izao dia araka izay voasoratra amin'ny filazantsara ny Jaona. Jaona 5:10 andininy 1 ka hatramin'ny 1:20. Jaona 5:10 andininy 1 ka hatramin'ny 1:20 toy izao no favaky ny teny aminaran'i Jesosy. Izao ny tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra. Ny sampana rehetra ho amiko izay tsy mamoa dia esoriny, fa ny sampana rehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Efa madio rahateo ianareo no ny teniko izay nilazaiko taminareo. Tomoera amiko ary zao aminareo. Tahaka ny sampana izay tsy mahay mamoa azy, raha tsy miray am-voaloboka izy dia toy izany koa ianareo raha tsy miray amiko. Zao ny voaloboka, ianareo ny sampana, izay miray amiko ary izao aminy dia mamoa be izy, fa raha misaraka amiko kosa ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Raha misy tsy miray amiko dia arina eny ivelany tahaka ny sampana izy ka malazo, ary angonina izy ka tsipo anaty afo dia ho may. Raha maray amiko ianareo ka mitoetra anareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany no ankalazana ny raiko mba hamoaza anareo be ka ho tonga mpianatro ianareo. Tahaka ny tiavan'ny ray ihany no nitiavako anareo. Tomoera ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didiko ianareo dia hitoetra amin'ny fitiavako tahaka ny tandremako ny didin'ny raiko sy hitoerako amin'ny fitiavana. Izany zavatra izany dia efa nilazaiko taminareo mba ho ao aminareo ny fifaliako ka ho tanteraka ny fifalianareo. Amen. Teo amin'ny Jiosy ny voaloboka dia anisany ro azy izay tena karakaraina fatratra, tahaka ny fikarakarany ondry izay biby tena nanamaizy azy teo amin'ireo dia tahaka an'izay koa ny voaloboka dia tena karakarainy fatratra io hazo anankiray io. Fatatsika tsara fa anamboarana divay moa io na anamboarana ranom-boaloboka miankina amin'ny zava-misy. Dia ny voaloboka misy ny sampana amin'ny voaloboka izay mamoa, misy ny tsy mamoa. Raha vao tsy manana firaisana tsara zany dia tsy mamoa. Izay no anoharan'i Jesosy any tenany eto. Dia isika no sampana. Raha mbo misaraka amin'ny Jesosy dia tsy mahay manao na inona na inona. Tsaroana indrindra amin'izao vanim-potoana amin'ny Pentekosta izao ny latsahan'ny fanahy masina. Ny fanahy masina dia mampiray atsika sampiny rehetra. Tsy asan'ny fanahy masina ny mampizarazara,
Tsy asa amin'ny fanahy-masina ny mampiasa tokon'olona miaraka amin'ny anina etsy. Tsy asa amin'ny fanahy-masina velively izany. Fa ny fanahy-masina dia mampiray ho iray na dia samy hafa aza isika. Ary ny fanahy-masina koa dia mampiray atsika amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny izay nomeny ka manoro atsika izay lalana tokony aleha sy ny zavatra tokony atao rehetra. Izay indrindra mahatonga ny ity teny androany ity. Mila firaisana amin'Andriamanitra mandrakariva isika, fa raha manana firaisana aminy isika dia afaka mangataka izay tiantsika rehetra. Mila isika mazoto mandrakariva, manana fifandraisana amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka araka ny toriteny tamin'ny heriny, ary mazoto mivavaka mandrakariva araka izay hitarihan'ny fanahy-masina antsika tsirairay avy. Efa ndraintsika ny fanahy-masina teo amin'ny batisa. Manao ny asa izay aniran'i Jesosy atsika isika ankehitriny araka izay hitarihan'ny fanahy-masina antsika. Mangatahery amin'ny fanahy-masina mandrakariva resaka lady malala, fa ny olana tsy maintsy misy, ny zavatsarotra tsy maintsy misy eo amin'ny fiainana, fa raha miray amin'ny Jesosy isika amin'ny alalan'ny fanahy-masina dia mahafantatra mandrakariva izay tokony atao na amin'ny fifaliana na ao anatin'ny fahoriana. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra Ray, ary ny firaisana sy ny fiombonana amin'ny fanahy-masina ho amintsika rehetra ny hatramin'izao koa mandrakizay. Amen. Nivavaka isika. Dia misaotra anao indray izay ry Tompo Andriamanitra amin'izany teny nomenao anay izany. Omeo ny herin'ny fanahy-masina izay hitari-dalana anay mandrakariva sy ampiray anay na dia anatin'ny fahasamihafana izahay. Aoka tsy ho kivy izahay rehefa tratry ny olana, fa hiantso anao mandrakariva izahay ka ny herin'ny fanahy-masina hatranany no hitikinay amin'izay zavatra ataonay. Voninahitra ny arinao ny zavaka izany. Amen. Unissons-nous dans la prière. Nous te remercions, Seigneur, pour ce jour nouveau que tu nous as donné. Nous te remercions également pour le Saint-Esprit que tu nous as donné depuis le baptême, qui nous unit entre nous et qui nous guide dans nos pas. Apprends-nous à toujours écouter le Saint-Esprit. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.
Chers membres de l'école de dimanche, que la grâce et l'amour du Seigneur Jésus-Christ et Dieu notre Père soient avec vous. Amen. En ce dimanche de la Pentecôte, la parole de Dieu qui nous sera donnée est écrite dans l'évangile de Matthieu. Matthieu verset 15, verset 1 au verset 11. Matthieu verset 15, verset 1 au verset 11. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Jean verset 15, verset 1 au verset 11. Voilà ce qui est écrit au nom de Jésus-Christ. Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Il coupe chaque rameau qui en moi ne porte pas de fruits et il taille, il purifie chaque rameau qui porte du fruit pour qu'il en porte encore plus. L'enseignement que je vous ai donné vous a rendu pur. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. Un rameau ne peut porter de fruits tout seul, sans être uni à la vigne. De même, vous ne pouvez pas porter du fruit si vous ne demeurez pas unis à moi. Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui demeure uni à moi et à qui je suis uni porte beaucoup de fruits, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Celui qui ne demeure pas uni à moi est jeté dehors comme un rameau et il sèche. Les rameaux secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Voici comment apparaît la gloire de mon Père quand vous porterez beaucoup de fruits et que vous montrez ainsi mes disciples. Je vous aime comme le Père m'aime, demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans mon amour. Je vous ai dit cela afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Voici mon commandement. Amen. La vigne, plus exactement l'arbre qui donne des raisins, était une plante ou un arbre très cultivé en Palestine. Et les Juifs s'en occupaient beaucoup. Comme ils s'occupent bien de leurs brebis, les moutons, ils s'occupaient bien de la vigne. Alors ils y accordaient une importance primordiale. Ici donc Jésus compare la vigne à nous. Au fait, il y a une union dans la vigne. Les rameaux qui ne donnent pas de raisin ne peuvent rien faire s'ils ne sont pas unis avec la vigne elle-même. Il en est de même pour nous. En Pentecôte, nous commémorons la venue du Saint-Esprit qui est venu sur les apôtres. Le Saint-Esprit nous unit entre nous. Le fait de diviser n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Le fait de mettre quelques groupes de telle ou telle personne avec telle personne ou d'autres personnes, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit unit les gens, même s'ils sont différents dans leur capacité intellectuelle, dans leur classe sociale, la couleur de leur peau, etc. Le Saint-Esprit unit ces gens-là. Et de même, le Saint-Esprit nous unit avec Dieu. Car le Saint-Esprit vient de Jésus. C'est Jésus qui a envoyé le Saint-Esprit afin qu'il nous unisse avec nous. Il nous guide dans nos pas. Le Saint-Esprit nous dit ce que nous devons faire dans le meilleur et dans le pire. Nous devons donc toujours écouter le Saint-Esprit par l'intermédiaire de la Bible et par son œuvre directe en nous. Car si nous demeurons unis avec Jésus, quoi que nous demandions, nous pourrons l'avoir. On nous a appris par la prédication de dimanche dernier que si on n'arrête pas de prier ardemment, on peut connaître la volonté de Dieu. Donc nous devons toujours continuer à prier et à écouter le Saint-Esprit qui est en nous. Nous avons le Saint-Esprit depuis le baptême. Et il nous guide à chaque fois dans tout ce que nous devons faire. Nous devons donc toujours prier et être unis au Seigneur grâce au Saint-Esprit. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion avec le Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Prions. Merci Seigneur pour cette parole. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, qu'il nous unisse toujours et qu'il nous guide dans le pas, dans le meilleur et dans le pire. En ton nom, Seigneur, nous faisons cette prière. Amen.
toko zany lalina ny famojena lalana tereniteza andovanina fiainana soa naretralatsany tompo hatrany lenina fo naomerenina niala ho fandovany leratsito lalana sarotra toko zany lalina ny famojena lalana tereniteza andovanina fiainana soa naretralatsany tompo hatrany lenina fo naomerenina niala ho fandovany leratsito Sahibi kwetindran Yesusi nidina kati Barinde tiabaniran Ufana kutalana Uri nijani Yesusi tukuna Nana 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 Usana kingira Vadira nufane Netake chermane Rasa barakise Virani putakate Uri nijani Yesusi tukuna Nana 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 Usana kingira Firi Velu fangan tanana kuwa Simadino kureni Sativani ni utana Jesus ini surubuya Nufila zanzara su Vambia bangi zane Panaputa ni lerejitu Naura nangiri firi Velu fangan tanana kuwa Simadino kureni Sativani ni utana Jesus ini surubuya Nufila zanzara su Vambia bangi zane Panaputa ni lerejitu Sahibi kwetingan Jesus ini kinakati Marinde tabaniran Ufana putalana Uri nijali Jesus itu kuna Nana 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 Usana kingira Fadira nufane Netake chermane Rasa barakise Lirani putakate Uri nijali Jesus itu kuna Nana 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 Usana kingira
Jesús
sasatra sikatili asafatratra tapasiri volagna minao enaneke zao janjingo soarona janjingo alilani jesu mpandombarambeso vinono afakay ilana feregnay janjingo soarona janjingo velo jesosy ndre irona levy ny foany atoro na mpangoro tivany avolatory mandalo fatue mirenge dovero di tupura adesso che la pena tali di tutti tapasiri volana minao e naneke zao janjingo sarula janjingo alilani jesu pandumbarambeso vinono afakay ilana feregnay janjingo sarula janjingo velo jesosy ndre irona levy ny foany atoro na mpangoro tivany avolatory tivany alo fatoe mirenge overo di topura adesso che la pena velo jesosy Jesús olahe reirona levy tandremo maty e zoma laha nitsanga tamin'ny andro fahatelo ioro to ioro mary zay e nareo longo vory eto izao mba janjingo talily vaovao janjingo sarona janjingo iranga jesu agny andanitsa andravalala oritsika hoagny janjingo vola jesu zay manaraka azy andova paradis andanitsagny tivany alo fatoe izao mba janjingo talily vaovao janjingo iranga jesu agny andanitsa andravalala oritsika hoagny janjingo vola jesu zay manaraka azy andova paradis andanitsagny tivandalo fatue mirenge overo di tupura adesso che la pena velo jesosy mirenge
jesosy toy izao no nitiavan'andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Jaona toko 7 ny 9:40. Radio Tiny Fiainana 91.2 MHz. Hita ianao anie Jehova ka hiaro anao, ampamirapiratra ny tavany aminao anie Jehova ka hamindra fo aminao, anandratra ny tavany aminao anie Jehova ka hanome anao fiadanana. Amen. Numeri toko 9 andiny 4:20 hatramin'ny 4:20. L'Éternel te bénisse et te garde. L'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Amen. Nombre chapitre 6, versets 24 à 26. May the Lord bless you and take care of you. May the Lord be kind and gracious to you. May the Lord look on you with favor and give you peace. Amen. Number chapter 6, verse 24 to 26. Ankasitrahana trany ianao ny amin'ny fanarahanao tsy tapaka ty onjam-peo mamintsika ity dia ny 150 teboka MHz izany.